toy ireo ministera samihafa ihany koa dia Nifampiarahaba noho ny taom-baovao ry zareo teo anivon'ny minisiteran'ny Varotra.Vory lanona tetsy anivon'ny efitrano malalaka ny ANC tetsy Ivato araka izany ny mpiasa Nifampiarahaba noho ny taom-baovao araka izany dia nisy ny lahateny samihafa nifandimbiasana ny tompona andraikitra indrindra ny ministeran'ny Varotra sy ny ministry ny Varotra. Tao anaty lanonam-pianakaviana no nanatanterahana ny fampiarahana tratry ny taona sy firaritson'ny ministeran'ny Varotra izay tarindramatoa Ramalason Olga ary nitanterahana teny amin'ny ANC Ivato tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ny fampitona teny toerana avokoa ireo ho mpiasan'ny ministera sy ireo solon-tena mpiandraikitra rà avy any amin'ny faritra. Eritaona mahery tokoa izao no nandresan-dramatoa Ramalason Olga ity toerana ity. Nisy ny bainga voavadika izay nanamafisana fisaorana sakatolemana ireo mpiasa noho ny ezaka nataon'izy ireo ka nahazoana vokatra hatramin'ny 510 isan-jato tokoa vokatra fahombiazana azo ny ministeran'ny Varotra. Fotoana ihany koa nahafahan'ny Ramatoa Ramalason Olga nametraka ny laharam-pamehan'ny ministera izay tantanany. Mba ametrahana amin'ny ara-dalàna tokoa mba hisiny ny fifaninanana masina. Dia hoe manantena ny tolo-tanana avy amintsika rehetra tsakanao mba ahafahantsika manatanteraka izany tanjona izany. Fa nanamarika ny fotoana ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo mpiara-miasa sy fankasitrahana ireo zokiolona andeha hisotro ronono.